Alléluia. E dia amin'ny fifaliana lehibe indray no entina ety anoloana ety miarabantsika tsirairay avy isaorana Jesosy satria tonga ianao. Amen. Ary inoko fa tsy ala teo ianao ka dia manona ny fiadanan'i Jesosy amintsika isambatan'olona tonga ny amin'izao fotoana izao. Tsaroa fa tsy miala maina eto amin'ity toerana ity ianao fa eto Jesosy. Mahazo tompony ianao satria tsy toeran-kafa nandehananao fa izao hoe nanao tahaka ny Maria ianao hoe tamahana teo an-tongotry Jesosy dia tena matoky fa tsy ala maina ianao ny amin'ity fotoana ity. Tahaka an'izany ihany koa tsika ny tokantrano izay manaraka manona ny fiadanan'i Jesosy izay. Tsaroa fa ilay fiadanana ry havana dia tena hoe tsara io, tena hafa ihany izany hoe manam-piadanana. Tsy haiko hoe raha manao jeritodika kely fotsiny ianao hoe manahoana rehefa mitebiteby izay, manahoana rehefa misy zavatra mampatahotra mafy izay, tahaka an'izay ilay tsy manam-piadanana. Fa raha tononona aminao ilay fiadanana androany dia sambory. Fa tena hafa ihany izany hoe mitoetra amin'ny fiadanana. Ary ianao dia efa natokan'i Jesosy hiaina sy hitoetra amin'izany hoe fiadanana izany satria fahasoavana ny namonjena sy ianao. Manasa anao amin'ny anaran'i Jesosy hitsangana amin'ny toerana misy ianao. Efa teto ianao tamin'ilay fotoana teo aloha, mety efa teto ianao tamin'ny nenina maraina, dia inoko fa izany fotoana rehetra izany dia tsy hoe fotoana very akorony fa fotoana namokisanao indray ny ara-panahinao satria ianao any an-danitra. Ary ny antony iorenanao mafy, hiazakazahanao mafy amin'ny lafiny ara-panahy dia izao hoe mba hiaonanao amin'ny tompondray androany. Sa tsy izany ve? Sa tsy izany ve? Andriamanitra dia efa naneo ary efa nilaza tamiko sy taminao isa-maraina naneo ny fahasoavany sy ny famindrapony. Fa izao ihany koa dia mbola ny kompleteny ny fahatsarany isan'andro izany manaraka anao isan'andro eny ny fahatsaran'Andriamanitra. Tahaka izany satria tsara izy ary tsy hoe tsara fotsiny dia ny antony teo ny fahatsarany fa amin'Andriamanitra tsara anazy dia sady mpanao ny tsara izy maneho ny fahatsarany izy tsy amin'ny hoe zava-mananaina hafa naseho ny fahatsarany tamin'ny namorona izao rehetra izao fa ny tena hoe loharano tena hoe anehoany izany fahatsarany izany dia izao sy anao ilay mbola manana fofinaina mahavelona izay andrasany mandrakariva ny fiderana satria izany ny antony havelomanao. Mba tsy havarimbarinanao loatra raha dia raha akaiky ianao ny namanao mety ho lavidavitra anao izy dia teneny hoe ny antony havelomanao dia tsy inona fa mbola anehoan'Andriamanitra ny fahatsarany hatrany hoe eo ilay aretina mety hoe any ve ianao no mifantoka mijery fa jereo ny fahatsaran'Andriamanitra. Mety misy olana ve izao atrehanao tena any mezaka ihany ianao tsy eritreritra an'ilay izy tonga eto ary tena efa nanao effort mafy mihitsy ianao hatongavanao eto amin'ity toerana ity hoe izany dia hanompo an'Andriamanitra ary olana fa tsy maintsy misaraka amiko ianao. Fa izao ny tsarovy Jesosy efa manao zavatra ao ambadimbadika ao fa manompo aloha amin'ny fonao rehetra, amin'ny herinao rehetra, amin'ny sainao rehetra dia izao ikasika anao izy androany. Efa manao opération ny fanamasina manomba ny toeran'ity izy miasa mahery Jesosy ka raha resy lahatra an'izany ianao alaotsika hitiatanana ho an'i Jesosy, alaotsika hiorakoraka mafy ho an'i Jesosy. Alleluia. Afaka misy olona veto amin'izao fotoana izao afaka mika mafy be hoe alleluia, alleluia. Tena tsara Andriamanitra. Tsy haiko ankarazany fetim-pirenentsika izao ary rehefa avy eo ary amin'ny roa dia hivavaka ho an'ny firenentsika any ambadimbadika any izao misy mikotabataba miorakoraka amin'ny fety sotr'izany fa ianao eto tranon'Andriamanitra tena triaro ny fonao an'Andriamanitra dia oka tena hika mafy ianao hoe alleluia, alleluia. Ary fananao miorakoraka mafy satria toeram-pifaliana eto. Alleluia. Fanamasina tananao dia andahorintsika hivavaka ray masinao. Iza tokoa moa no afaka hoarina aminao ilay mpanatanteraka. Andriamanitra tsara ianao sady mpanao tsara ary tsy hoe mahafinaritra anay Jesosy sy miteniteny an'izany eto mivavanaay hoe tsara ianao Andriamanitra fa tena azo tsapahitanana eo amin'ny fiainanay izany isan'andro. Fanamasina misaotra anao izay satria eto amin'ity toerana ity indray ianao miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina ianao ary tena Andriamanitra hoe manan-kare-pahasoavana ianao, manan-karena
spécialité maro ianao satria aneo zava-mahagaga mbola tsy nireny sy ny sofina indray ianao na mbola niray sy ny tananay ny amin'ity androandroany ity ka hoe zavatra efa hitanay teto tamin'ny lahady fa anao zava-baovao indray ianao ny amin'ity lahady ity satria mahery loatra ianao Andriamanitra ary tena resy lahatra an'izany zahay tena resy lahatra an'izany ianao izahay Jesosy satria ianao rehefa miteny hoe misy dia misy eo ary rehefa milaza ianao hoe tsy misy dia tsy misy eo ka toy izany ny baikonao zay zavatra tsy metimety rehetra ho an'ny vahoakanao tonga manantona anao eto tongotrao ianao Jesosy ny anafoana zay tsy metimety rehetra androany fa ianao kosa ny komplete indray ny zavatra hitanao fa mahatsara sy mahasoa ny ara-panahinay ary ambinina manaraka an'izany ny ara-nofinay androany mankalaza anao zay Andriamanitra ary raha nantona anao aneo fiderana aneo fankalazana aneo fisarana iankoa kanajanao ary tena mangetaeta ny hiditra eo amin'ny toerana masinao zay Andriamanitra dia tena ho tsampanay mihitsy androany fa eto ianao mankasitraka anao zay Andriamanitra mankasitraka anao zay Jesosy raha mety aminao dia asandrato ambony tananao dia ho faofay ho an'i Jesosy dia tena verimberenao manatony fonao mihitsy hoe mino fa eto ianao Andriamanitra mino fa eto ianao Jesosy ilay mpanatanteraka ianao ilay tsy miova maro sy anio ary mandrakizay ilay mpanasitrana mpamaolana eto ianao sy ny fanatrehanao ary tsy misy mialamaina eto satria mahatoky sy marina amin'ny teninao ianao ary mpanefa ny riny fony zay rehetra matahotra anao zany ianao Andriamanitra tsy miova ianao lehibe ianao ny amin'ity androany ity ka zany ny antony ilazanay androany hoe andaontsika iray feo andaontsika iray saina ilaza androany ny amin'ity androany ity mino izahay Andriamanitra amen amen mino ao Jesosy lazao any fonao rehetra ianatrehan Jesosy mihitsy zany androany Jesosy Signerinao Jesosy mino ao Jesosy mino ao Jesosy mino ao vai etiana Alleluia, alleluia. Ny tera, ny aja, ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany ny fiadanana kosa dia ho antsika sy ny ankohonantsika. Amen. Dia mbola mamerina ny fiarabanantsika rehetrarehetra ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tonga somatsara eto amin'ity toerana ity hiara iteritsika hiara-nandratra hiara-nome voninahitra an'Andriamanitra tsy ho adino ihany koa ny any tokantrano dia mamerina fiarabana ho antsika ihany tompoko ny fiadanan'i Jesosy dia efa tononona aminao sy ny ankohonanao ninona mety hoe zavatra andalovanao ninona zavatra mety miseho dia zany fiadanan'ny tompo zany efa ho aminao sy ny ankohonanao. Amen amen. Androany moa tsika zany dia somary iopana kely ao anatin'ny fetim-pirenena satria ny fiangonana dia manana anjara lehibe ao anatin'izany fetim-pirenena zany sa tsy zany ve satria zasy ianao dia malagasy ray malagasy reny ka noho izany dia rary ny sitsiny koa tsika raha isotra sahady hanome voninahitra an'Andriamanitra noho izao fankalazanana fetim-pirenena zao marina fa tsy androany lizy fa raha pitso fa efa ao akatoko ny fankalazana mihitsy tsika dia andao sahady tsika isotra an'Andriamanitra hanome voninahitra an'Andriamanitra sa tsy zany ve misaora an'Andriamanitra ianao fa nataony malagasy misaora an'Andriamanitra ianao fa teto amin'ity Madagasikara
teto amin'ity Madagasikara ity a nitondran'Andriamanitra atsika dia noho izany a Andriamanitra dia marina amin'ny teniny foana fa aza ny tany a sy ny mponina eo aminy dia noho izany a andaontsika hiditra sahady ao anatin'ny varavaran'ny fisaorana hisaotra azyntsika amin'izany zavatra rehetrarehetra zany a fa famindra-po sy fahasoavana mbola nahatra tsara antsika an'izany vanim-potoana nazahoantsika ny fahaleovantena zany dia andao arintsika tompoko a asaina ianao amin'ny anaran'i Jesosy andaontsika hira fiderana ho an'Andriamanitra. Alahady
tsika iteatanana mafy be voninahitr'Andriamanitra ataovy mafy be ihany ny teakao a ho voninahitr'Andriamanitra mino afara nataonao tamin'ny fonao ray manontolo iny hira fisaorana nataontsika teo iny a dia tsy aharitr'Andriamanitra fa hidina tokoa izy a hanasitrana ny tanitsika sa tsy izany ve rehefa sitrana ny tanitsika dia miadana zay vahoaka mipetraka eo amboniny dia tsy izy zany a fa zasainao. Amen. Isika tsirairay ireo a dia manana anjara brika ampandrosoana ny fireneny ity tsy no avela ho an'ny mpitondra ihany a fa ny fiangonana indrindra fa itsika kristianina dia manana anjara lehibe a ampandrosoana ny firenentsika. Dia ina moa ny anjara lehibe tokony ho ataontsika dia ny mitondra mambavaka tsy zasanao tsony le miteny tsy fahombiazana ho an'ity firenentsika ity. Marina fa mety hoe zay angamba ny hitany masontsika hoe zao ny zavatra lalovan'ny Madagasikara fa rehefa miteny finoantsika miteny ampinoantsika tonontsika ny fitahiana ny fandresena ny fahombiazana dia zany teny zany dia amarin'i Jesosy zany dia ho tanteraka amin'ny fiainantsika dia hiadana finahitra tokoa ny zasainao a hipetraka eto amin'ity Madagasikara ity sa tsy zany ve dia andaony a ho vakitsika basokafo kely ny teknisianina azafady a tantara faharoa andininy fafito a manomboka amin'ny 14 basokafana kely zay azafady. Dia tsika rehetrarehetra hiaraka maky a amin'ny anaran'i Jesosy. Raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetsy tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hieno any an-danitra aho ka mela ny elony ary nasitrana ny tany. Amen. Andaony averintsika maredona tsara faharoa fanindroany miaraka tsika tompoko. Raha ny oloko izay natsoina no avy anetsy tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony a dia hiaino any an-danitra aho ka mela ny elony ary hanasitrana ny tany. Tanteraka eto zany a amin'izao fotoana izao andaontsika hitiatanana mafy be zany zavatra tenenin'Andriamanitra zany a dia mila fitakiana avy amiko sy avy aminao ary tsy miandro olo-kafa Jesosy a fa tsika no andrasany. Dia raha ho ataontsika zany a dia ataontsika mifanetreteny noho izany zany a misy zavatra foitsika ao dia manetry tenitsika manatona an'Andriamanitra mivavaka dia ho tanteraka tokoa ny ane a ny nofinofontsika ho tanteraka tokoa ny mifaniritsika dia andao mafisitsika amin'ny hiro zany. Asaina mihitsy ianao amin'ny anaran'i Jesosy a ataovy amin'ny fanahy mivavaka ny hira fa hiaino tsika ny an-danitra tokoa Jesosy. Jesosy mba pijereo
bafonteo ny nosindrasanay jesosy eo ny tanay jesosy bajereo Vertsika ihana mafisitsika amin'ny jesosy ny taninay jesosy bafonteo taitaponay jesosy zany ny faniriny fonay Andriamanitra satria vao nisy Madagasikara tompo dia efa ianao mihitsy ny tantana azy efa ianao mihitsy ny aro azy efa ianao mihitsy ny omba azy efa ny fonanay teo anatrehanao Andriamanitra ny zavatra tsy nety rehetrarehetra ny zavatra mety tsy nakasitrahanao ka ankehitriny izay tompo dia mitodika aminao ankehitriny izay Andriamanitra dia eo anatrehanao mihitsy apetraka feno ampelantananao zao nosindrazanao zao nosindrazanay zao ka indreto izay Jesosy dia mbola hiary vavaka ihany izay hametraka an'izany eo ampelantananao raiso ny fivavakay Jesosy eo raiso izany hoanitra manompofon'ny eo ampelantananao sahady raiso izany indreto ny fiangonana tompo miankohaka eto anatrehanao sitraka rahalanalo Janyansika makan kivikir sayare sianau fatura vamanana aminya naran Jesus yandau ifanay ifandray tanana
sosiandao ifandraitanana de iarany vavakisy tsy mivady tiandra manitry iara vavakisy tiamandra misokatry ny lanitra fa tsy maintsy hotafi reizany any an-danitra fa ampona risy ampony ampanay amin'ny raha fa ampona risy ampony ampanay amin'ny raha Trano fialana sasatra tsy hitsoainao atao fô tsy nampinavio lanja miakatra na miariky ny fahafatesanaza tsy asakana ny vavaka ny aispito no mampilaza fefa manakaiky ny fahazavana Espírito numa pilar, fefa manakaiky ny fahazavana de iarany vavakisy fa tsy mivady tiandra manitry iarany vavakisy kiamandra misokatry ny lanitra fa tsy maintsy hotafi reizany any an-danitra fa ampona nisy ampony ampanay amin'ny raha fa ampona nisy ampony ampanay amin'ny raha tsisy ampina nasarotra Masuni fahavaluni latabatra kinanana Manimarina kamarina naruani lalani tunjani hachani amparani nunyanara Amanda, misokatry ny lanitra tsy maintsy hotafi reizany any an-danitra fa ampona nisy ampony ampanay amin'ny raha fa ampona nisy ampony ampanay amin'ny raha zay Jesosy fa teitoenao androany sitrakanao zay Andriamanitra fa fahasoavana sy famondram-potokony any mbola nafahanay nanolotra niny RHEFI iny manao verina eny aminao foana niterany atsy ny voninahitra tompo Halleluja makasitrakanao zay Andriamanitra inonay manokana fa tsy ho ataonao mbanjavatra ny firaisanay fofana ny saintsaina manokana tompo jerinanao jeritotika an'izao firenena izao sambatra ny firenena manana anao Andriamanitra ary inonay tompo fa izay raha iraisainay ho amin'izany dia inonay fa tsy hiala maina izao firenena izao amin'ny firaisanay fofana tompo nitondra izany firenena izany tao anatin'ny fiankofana nitondra izany firenena izany Jesosy tao anatin'ny fiderana inonay Jesosy fa niasa teto ianao andeha averinay ho anao ireriany Jesosy nihaja antera voninahitra mandrakizay satria ianao ireriany mendrika an'izany makasitraka ray masino Alléluia, 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 alléluia. Amen. Samy mahazo ny toerany tompoko. Alléluia. Andeharintsika avy hatrany dia anatotosany fanatitra izay inoko fa efa vitanao fiomanana tsara zany ka raiso ary hoeny an-tananao ilay izy
dia andaontsika anakimpio masonofonsika hitrotro amam-bavaka izany fanatitra izany a raha anao fanatitra ianao androany dia vao mijery ianao Andriamanitra dia fakasitraka sady amen andao aryntsika hivavaka ray masonao lehibe ny famindramponao sy ny fahasoavanao avy aminao ny aviany zavatra rehetra ary inonay manokana tompo fa ianao ny efa miasa amin'ny zavatra rehetra ataonay eto amin'ity toerana ity Jesosy eo tonga ny fotoana fahanay hanome anao zahay tompo satria tianay ianao dia hanome zahay satria maminay loatra rainay tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo ianao Andriamanitra eo dia andeha zahay hanome anao ampo anay mandrakariva ny fahasoavanao Andriamanitra eo ary valim-pity ny atongavanay eto dia ny hanome voninahitra anao ka hanatitra ny fanatitra izahay Jesosy ka ho kahakasitrahany eo ambany masonao zany mankasitraka ray masonao tsara ianao sady mpanao tsara andeha hanatanteraka ny teninao zahay satria didinao zany amin'ny anaran'i Jesosy aleluia 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 amen ho tanterahantsika anatin'ny fiderany zany dia manasa antsika amin'ny anaran'i Jesosy anao an'izany amin'ny fotsika rehetra sy amin'ny saintsika rehetra ary amin'ny fanahintsika rehetra lasaritsika Sai no teni na
andenana andenana. Saotran' jesosy tsika fa soavana ny mbola nafahantsika nanatanteraka ny fanomezana teo a andeha ary sika iroso amin'ny fotoana tena mamy satria raha nyresaka tamin'i jesosy ianao teo a inoko fa tena tafapaka tamin'izany fa androany kosa dia tsy andriny jesosy ihany koa niresaka aminao amin'ny alalan'ny mpanompony a inoko fa tena efa torotoro ny fonao satria ny tanylonaka hotony tanylonaka ny fonao androany zany ny toipo zany ny fotadiavin'Andriamanitra satria zay no aniriny ny teniny sady zany ve dia raisika amin'ny fitiavan-tanana raha ny mpanompon'Andriamanitra hosolo ny fifandraisantsika tanana raha misy tehaka mafimafy noho izany atao ho voninahitr'Andriamanitra satria eto izy. Alleluia. Fiadanana tompoko dia manatitra ny fiarabanantsika rehetra ihany koa. Dia manatitra ny fiarabanantsika rehetra ihany koa natratra zao asaramanitra izao. Amin'izao fotoana izao aloha tsika dia mba hivavaka manokana ho amin'ny firenena. Dia vita izay dia andray ny afatry ny tompontsika ary manambara aminao indray ny tompo androany fa eto izy eto izy a ka raha eto izy tsy mijery anao fotsiny fa hitandolo mombanao. Amen na dia andao ary tsika aloha hivavaka ho amin'ny firenena izany. Raha io misaotra anao izahay raha mbola anatanteraka ny teninao ka hivavaka ho an'ny ity firenena ity. Iza moa tompo no andrasanao hijoro amin'ny banga hitondra fifonana ho an'ity firenena ity araka ny teninao fa raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin-dratsy fanaony dia hainao any an-danitra. Mamindra fo aminay, mamindra fo aminay ianao tompo. Amindrao fo ny vahoaka malagasy, amindrao fo ny mpitondra rehetra voatanao ty firenena ity ary efa amin'ny alalanao tompo ny amonjena nyity firenena ity satria tsisy mpamonjy mora azo indrindra afa-tsy hainao no amonjy ity firenena ity ka vonjeo ny firenenay vonjeo afa amin'ny alalan'ny filazantsara sy fandrenesina efa nitoriny dia amonjy izao firenena izao anao tsy takatry ny sainay ny famindramponao tsy takatry ny sainay ny famindramponao. Misaotra midera makalaza manome voninahitra anao tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo. Halleluia, misaotra tompo, misaotra. Eo am-pitsanganantsika tompoko nandray ny afatry ny tompo voalohany. Hebreo toko fa 12 andiny fa 12. Zay no tenin'Andriamanitra entintsika eto zany omeny tompontsika. Dia rehefa hita dia raha tsika mamaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nasara aza dia finoana koa no nandraisany hery ananananaka. Rehefa mitsahajaza izy satria nataony fa mahatoky na efa nanome ny teny fikazana. Amen. Mivavaka tsika tompoko. Misaotra anao tompo ny amin'ny teninao izay fanapetraka tatao-poko ho saraina amin'izao fiangonana izao dia ny manatrika eto sy ny any atokantrano any. Fanamasinao ianao ilay mpiara-miasaniko, ianao manokatra amin'ny vavako. Amen. Ianao ihany koa mampepitanysanao pontsy iray aby fanamasina. Misaotra satria mandefa ny teninao fanamasina miaraka miafo Paola izany teny izany. Misaotra tompo,
misaotra fanamasina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Samy mahazo iterana. Fatoka tsara isika sandrato amin'ny tananao. Fanamasinao. Ianao fanamasina dia manandratra anao mandrakariva. Manandratra anao mandrakariva. Ianao ilay vavolombelona. Ianao fanamasina ilay tompony hery. Manandratra anao. Manandratra anao izahay. Amarescar ledavesandarescar. Misaotra anao aho. Misaotra eto ny fanamasina miaraka amin'ny afo. Olay sarsikaranasa fasy. Zay mahatsapa ny fanetrehan'ny fanamasina eto, zay mahatsapa ny fidinana izany fanamasina izany, dia mahatsapa ny fanatrehan'Andriamanitra teny aminy anasitrana azy, anafaka azy, ampahery azy anome zay mahasamasika. Avelo hidina ny fanamasinao aminao. Velo hidina ny fanamasinao aminao bailler les scandales. Velo hidina ny afo. Ny afo ny fanamasina bola Saul. Ridgai les sons de les scandales fallas. Oh, barisole de lisangaleska. Davis carrembegaleska. Les sand kalle dalle shala baba. Fanamasino. Oh l'inda les sanka inda meskama rembekales. Oh baba skamare bigala shala dales. Zay mahatsapa ny fidina ny fanamasinao aminy, mahatsapa ny firaisana ny fanamasinao aminy, dia atsapa ny fanatrehan'Andriamanitra eto. Ary raha vao mahatsapa n'izany fanatrehan'Andriamanitra izany, dia mora aminao no andray zavatra eo anatrehan'Andriamanitra, eo anatrehan'ny tompo androany, fa izara izay irinao izay baolo skambadadavakadabale debiagalabalaza. Vole sa resy ny afo ba iskandale pa. Olay saye olay skambabero balaska. Tsy fahatyatiko ary tsy takany hidiranao eto, ny voanao eto, fa atsapany fanetrehan'Andriamanitra anao baolay sangara. Raisa le fanamasina, raisa ny afo. Zay tena misy olona eto mandray a, misy olona eto tsy mandray a, dia misy olona eto hafa amin'ny fivoahana eto a, dia misy olona eto a nidirana eto ihany ny voahana. Fa ianao kosa raha mandray fansora sy ny fanamasina sy ny hafa ianao androany, dia mahatsapa ny fanetrehan'Andriamanitra manokana aminao. Tsy hitovy amin'ny olona izay tsy mandray an'izany ianao. Raisy ny fanamasina, raisy ny fanamasina, midina ny fanamasina, midina ny hafa amin'izao fotoan'izao. Lasaelas. Nareo ery ariana ery, misy tsy mifatika ianao, maninona ianao tsy fatika? Lasaoleleska. Ianao anatin'ny tokantrano any koa, mifatotsara ianao amin'ny fanamasina, fa mbola afaka atsapa ihany koa ianao, fa tsy tapany ny anatrehanao izao fotoan'izao fa amin'ny alalany ny fanarahanao amin'izao fotoan'izao. Fifairava na hialy eto, dia atsapa ianao hoe natsapa ny fanetrehan'Andriamanitra, natsapa ianao fa tsy takany diranao eto, fa na isy eto mavesatra ny entinao, miala eto ianao fitahina mavesatra ny entinao. Balaisaola raisy ny fanama. Oh, faieso le veo de vescao, bao le delescao, le bescama begalanda la falla isama. Faieska. Ataovy zay tena raisanao sy fandraisanao ny fanamasina bebe bala bagadaba.
Oh, fanamasina. Bigarriba la scala. A meuli di licence de migarre migalasal. Pais. Alla voli delle sal. Midina ny afo. Midina ny afo. Afo ny fanamasina. Miaraka ny fanamasina sy ny afo. Resana. Zay. Resana. Raha vao maharay an'izany ianao dia maharay amin'ny fanatrehan'Andriamanitra eto. Ary ty fotoana ity dia miafaka satria atsapany fanatrehan'Andriamanitra ianao Paoly escaoda labarasa. Iza ny olona noatra tamin'i Jesosy ka tsy nahatsapa zavatra teo anatrehany afa-tsy ny olona tsy nanam-pinoana ihany. Fa zay rehetra nanatrika an'i Jesosy tsy niala maina, afa-tsy ny nanam-pinoana ihany, afa-tsy ny tsy nanam-pinoana ihany, afa-tsy ny tsy nanam-pinoana ihany. Raha mandray ny fanamasina sy ny afo ianao androany dia taka ny fanatrehany Jesosy tety ambony tany tamin'ny izy tonga nofo ny fanatrehana aminao androany be io sabababa. Zay avelao zay tsy fatoka tsy fatokany fa ianao kosa fatoy ianao dia raisy ny fanamasina miaraka amin'ny afo Paolosa. Manaova ny asanao anao fanamasina be galao le fariscandalabara. Olay saolas maisao. Oh, andesi, andalesi, olay sao. Fiolao olay scandalabalas. Olay saolas. Angina. São fele escândalo para xandar escândalo. E no tsara da escândalo farash. Mangina isika. Tsisy ny vavaka tsony. Tazony firaisanao fanamasao bara skafy de l'essence de mesaka. Isanles. Reto olon-dreto makanisy eto aloha eto. Aingana be mihitsy. Ianao manao zavatra tsy tanteraka hatramin'ny farany, tafita vao rendrika Paola skara. Tsy hamety tanana aminao fa alefako fotsiny ny alako ny tanako tonga dia misy hery be mihitsy midinao anatiny. Alefako fotsiny tandindiny ny tanako Paola sankalmaiolas. Sahala. Tandindiny ny tanako fotsiny alefako dia hidinao aminao le hery. Ary rehefa midinao aminao le hery io dia ny fanamasina nampianao paraklento dia ho tanteraka aritra hatramin'ny farany. Tafita ianao amin'ilay zavatra tsy tafitanao io Paola esanda. Mialiko ny tanako fotsiny fa tsy hameta tanana aminao So voice mialiko ny tanako fotsiny mandeha fa tsy hameta tanana aminao. Folas biolaska fero dole sonleska.
angina isika tsy mivavaka tsony ianao indrindra inao etolo eto tsy mivavaka ianao tsy mivavaka tsony nareo zay manaraka ny tokantrano iko sakana rava hidina amin'io lehilahy io hidina amin'io vehivavy io ny avo paolasana fanamasina paraklainto mpanampy paolesatafalagalas mahazahoa ny toeranao ianao mahazahoa ny toeranao mety misy mahavesatra be mihitsy raisinao a mahazahoa ny toerana misy hery mahavesatra ny entinao mahazahoa ny toerana miramola ndana ty olony ty ny janona ianao ny janona olaisika ianao ny janona ndanandana mipetraka ireo nitondroko ireo ianao ny kanjo maintimainty iny janona misy afatra ao anao misy afatra ao anareo ianao mitomany fona ve androany ny tompo anafandranomasinao solas connaissant de faille de connaissant sotry tompo amen tanamtelo aza mieritreritra foana ianao fa tsy mahomby fa za mombanao ny fombiazanao dia izao falascordalapeso amen sotry be ny manisy anao enina ny entsika anao fandroany kosa izany adiny adinao ary tanterahako le fikazanao mitafutafo etisi ny zanome olabalaskambara reda tuniafo isa neta etanifa famire dareda tunia ola scaramelo de l'escalas isa neta etanifa. Amen. Ary nasara aza dia finoanako nandraisany hery ananananaka. Haitsika tsara ny olana tamin'ny Sara sy Abrahama fa izy tsy nanananaka efa natsoan'Andriamanitra efa haitsika tsy hinjery izany fa inona kosa nefa nahatonga ny Sara nanananaka tapaka teo kanefa efa hiditra any amin'ny 7 tao fomba ahoana
singa anankiray fotsiny jerentsika dia hoe ary nasaraza dia finoana no nandraisaninona hoana hery ananana anaka androany koa zany a ny finoana ao anatinao dia mandray hery ianao dia anananao zay zavatra irenao le olona teto reny a joro favimbelona ianao balaska zay a fanampitsika zay a joro favimbelona le olona teto reny fa izao tanteraka hatramin'ny farany zavatra ataonao fa ilaina kosa ianao manana finoana ny finoana ninninona dia iraisitsika foana izany tsy maintsy tokony ananantsika finoana nandraisana hery ananana finoana zany nandraisany sara nandraisany hery ananana anaka ka nataka ninona fahatsapana amin'ny maha-olona rehefa ao le finoana nandraisany hery ananany anaka dia tanteraka izany ahita olona marobe anam-pinoana Andriamanitra androany dia ahita olona marobe tonga eto Andriamanitra androany tsy tondra zavatra maina iode eto izy fa ilanja miala n'ity toerana ity ody any an-trano any raha eta mavesatra ny entinao teto vesatry ny fitahiny ianao izy zay olona izay palaska raisiny hery raisiny hery raisiny fanamasa raisiny ositra raisiny hery raisiny fanamasa palaska amen amen sara tanteraka mihitsy le tenin'Andriamanitra hoe ary ny finoana dia fatokina amin'ny zavatra tenay sara tonga dia natoky satria matoky la efa nanome ninona teny fikasana dia jere tsara le finoana nandraisany hery nananaka satria matoky la efa nanome teny fikasana izy amen androany zany a tsy tia hita mihitsy ny tompo androany hoe olona mody maina eto za zao tena hijovavimbelona indray hoe tao androndra tao dia nisy zavatra lehibe natao amin'ny tompo asan'ny apôstôly toko faha-4 ange mivakitsika asan'ny apôstôly toko faha-4 aleo vakitsika ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy 9 amin'ny anaran'i Jesosy ary nisy lehilahy anankiray nipetraka tany Listra na le mitongotra hatrany ekipindreniny ka tsy afana mihitsy izy nahare amin'ny Paoly ny toriteny ary Paoly no nibanjina azy mafy ka nahita fa nanam-pinoana ositanina io dia niteny tamin'ny femahery hoe mijoro amin'ny tongotrao dia natsamotsamotra ra lehilahy ka nitsangatsangana ary no nita amin'ny vahoaka betsaka izay zavatra nataon'ny Paoly dia nanandratra ny feony ka nanao tamin'ny fiteny Likaoniana hoe efa nidina nankaty amintsika ny Andriamanitra maka nyendrika olona tonga tany Listra Paoly dia nitory teny dia betsaka ny olona nanatrika an'izany fotoana nataon'ny Paoly izany mino fa mety mitovy amintsika zao nalatsaka noho izao na mihoatra noho izao ny olona ny eno mitory teny nataon'ny Paoly ary mino koa fa be dia be ny olona nanatrika tao mety mibetsaka ihany koa ny nalemy mitongotra betsaka koa ny narary betsaka koa ny manana olana ary singaniko manokana hoe betsaka ihany koa mety nalemy mitovy nyity raha lehilahy ty izay ty raha lehilahy ty dia nalemy hatrany kibodrena nalemy hatrany kibodrena
tsy accidenty izy a tsy hoe tsy nalemy izy tamin'ny voateraka fa nisy loza niatra taminy dia vonana izany izy na nisy aretina nahazo azy dia tonga dia nalemy tratran'le aretik'ozatra hoe polio tsia fa hatrany ekibon'ireny mihitsy ty lehilahy ty dia efa nalemy vao mivoaka izany dia efa nalemy teo amin'ny fahazazany nalemy teo amin'ny fahatanorany nalemy teo ny efa nanomboka nahazo taona niala tamin'ny fahatanorana dia niditra tamin'ny fahalehibiazana mbola malemy fa rehefa niona tamin'i Jesosy izy tsy niala maina dia za zany tsy ndry mifanamasina eto fa ianao tsy hiala maina eto amen tsy hiala maina mihitsy ianao androany nitory teny Paoly nitory teny Paoly ny olona moa zany anatin'ny toriteny a misy nifatoka misy tsy nifatoka mety ny 75% 5 isan-jato nifatoka fa ny 5 isan-jato tsy nifatoka ny famadika an'izay 5 nifatoka 5 tsy nifatoka ary ataovy zava-dehibe amina manomboka zao ny tenin'Andriamanitra satria tsy ny vola ihany ny veloman'ny olona tsy ny fahaizana mampalaga ihany ny veloman'ny olona ilaina daholo zany tsy ny vary ihany ny veloman'ny olona tsy mofo ihany ny veloman'ny olona fa teny rehetra zaloka ny favan'Andriamanitra ny veloman'ny olona ary efa amin'ny alalan'ny teny mampitombo ny finoana aho amen dia nitory teny Paoly ny hainy daholo ny olona so mety manana olana ara-tokantrano tao mety manana olana ara-bola tao mifafaritry ny devoly tao mety jama tao ny malema tao miboaka be dia be tao ihany koa ilay mandeha fotsiny hoe aloha jereny ty Paoly ty le mpanenjika fiangonana fa izao ty mitory teny dia maona koa ty tao mety nijereny Paoly fotsiny hoe Paoly tao ohatran'ny bingobingo satria izay a ny dictionnaire momba amin'ny Paoly bingo izy fa izao nitsindry ny fanamasiny Paoly amin'ny olona atao hoe ronjato amin'ny olona atao hoe arivo amin'ny olona atao hoe 10 amin'ny olona atao hoe 20 tsindry ny fanamasiny Paoly raha teo manana ilay fanomezam-pahasoavana mahafantatra fa nasamihafa izay mahatonga amin'ny Paoly nahafantatra hoe tsy avy amin'Andriamanitra izany vava ataon'ity zazavavy kely manana fanamavaly ity fa devoly ny ao anatiny miteny zany nahatonga azy niteny tamin'ilay zazavavy kely manana fanamavaly hoe mandidinao amin'ny anaran'i Jesosy mivoa taminy fa Paoly rehefa nitory teny dia hitantsika tsara fa mibanjy ny Paoly izy nare amin'ny Paoly nitory teny Paoly dia naheno izy dia vao naheno amin'ny Paoly nitory teny izy fatoka tsara asa nitory teny natao amin'ny Paoly a tamin'ny fotoana io tsaika izay tory teny natao amin'ny Paoly hoe tsy miala maina eto anao fa Jesosy ny mamonjy anao fa ny fatoka raha lehilahy no mibanjina azy mafy an'izay Paoly a dia tonga dia nitsindry ny fanamasiny Paoly dia ahoana nampifantariny fanamasina amin'ny Paoly ny fanamasina ny asa tao amin'ny Paoly nahafantarana fa hoe ity lehilahy ity dia manana inony manam-pinoana hosotrany manam-pinoana hotahina manam-pinoana hafahana manam-pinoana andray fahagagana manam-pinoana ho tafitatra amin'ny farany manam-pinoana ho ampiasain'ny tompo hatrany am-parantana ny finoana zany eto tena lara-pahamena andraisany zavatra
avy amin'Andriamanitra. Finoana nandraisany hery. Fa rehefa mibanjina azy Paoly dia nampifatahany ny fanamasiny hoe io lehilahy io dia manam-pinoana ositra aminy. Tonga dia niteny Paoly, ianao io dia gaga raha lehilahy angeta eta izy vao teny hoe ianao io manenina angeta eta manana finoana. Amen. Manahoana le finoana hoe tsisy température eto, tsisy, fa engany ny fanamasina amangy anao androany. Fa vehivavy be finoana ianao, lehilahy be finoana ianao, tanora be finoana ianao, mpiandraikitra be finoana ianao, ary andray ianao. Paul is called first. Amen. Banjina azy Paoly. Jereny polisy. Izy angamba nanantena ve? Tsy nanantena ninona izy fa ny finoana anatiny dia hoe ositrana. Ositrana. Izay finoana ao anatiny. Satria fantatry Paoly tsy endrika mampika ny ety ivelany ahafantaran'ny Paoly izany hoe izy efa mivavaka ny olona dia manao ohatran'izao izy. Fa ilay fanamasina ao amin'ny Paoly ny mampafantatra azy fa io lehilahy io dia manam-pinoana. Be dia be ny teo fa rehetra tsy manam-pinoana, ito tsy manam-pinoana, alao tsy tsindoko anao, ito tsy manam-pinoana, ity tsy manam-pinoana, fa ianao.
teraka ho an'ny tompontsika. Amen. Vao hita amin'ny Paoly fotsiny le lehilahy ary nampifantaro ny fanamasina azy hoe manam-pinoana otrtrano. Tonga dia niteny Paoly, mijoro amin'ny tongotrao. Niteny vera lehilahy hoe mba hampiona ry zalahy. Fa inona ny zavatra tonga dia nitranga tamin'izay fotoana izay, araka ilay tenin'Andriamanitra mivakitsika teo. Vao nitenen'izay Paoly manao hoe mijoro amin'ny tongotrao, dia ny atsambotra raha lehilahy ka nitsangatsangana. Nefa naliana hatrany ekipotrena. Inona zany ny takiany tompo fanananao? Finoana. Finoana nandraisanao. Finoana nandraisanao androany. Finoana nandraisanao hery androany. Atateraka. Androany tsy ekena mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy ekena izay tonga eto ka tsy handray. Fa mila mandray daholo tsika. Finoana nefa nandraisanao hery. Amen. Aloha hijo fafimbelona aminao raha makany lasoro ianao dia ny vaovao tsy nahita an'ity zavatra nataon'ny tompo ity ny olona vaovao taty aoriana. Fa raha mbola olona tranainao lasoro dia atsapa daholo vao miteny ianao hoe nisy an'izao sy izao dia samy hafantatra daholo hoe irahanina le olona io. Nisy lehilahy zay tonga tao izy moa mbola vaovao ihany teo andray volana teo nampon'ny tompo. Fa izy ity accidenté mahason ny asany ny anjera. Tonga dia vodaholo ny tongony-droa. Vodaholo ny tongony-droa. Dia tonga izy nanompo an'Andriamanitra tao amintsika ray volana. Tondra beky dobola. Beky dobola. Dia ndray Alahady. Izao tenin'Andriamanitra izay namanginy tompo ahy izao ka ambara amintsika no nambara tamin'izany fotoana. Dia rehefa nambara ny tenin'Andriamanitra dia tao anatin'ny tenin'Andriamanitra rehefa nanambara ny tenin'Andriamanitra tahaka an'izao, io lehilahy io ery amin'ny sisiny varavarana ery, iny izy hitako mbola tondra biky nandeha nakany amin'ny FIvoriam-panafahana dia mbola mipetraka tamin'ny biky. Dia nandre toriteny teo izy. Zany tsy mahafantatra mihitsy fa tory teny izay nambara tamintsika ity hoe finoana nandraisana hery hanananao izay herinao sy andraisanao izay angatanao. Tsy indrin'ny fanamasina tao anatin'ny toriteny hoe tenenao amin'io lehilahy io asiva janony ao ny bekihany dia asiva miakatra aty izy nangovotra aloha laskara mbola niteny tamiko indray mandeha ny fanamasina say voapetrany eo mibikiny dia asiva makaty ambony estrada izy. Tonga dia niteny ahy tamin'ny lehilahy ianao io avy aloha eo mibike anao dia makanesa aty navela mibikeny dia lazakazaka any ambony estrada izy. Oh bala sambe scandale fire laska. Oh debele sam sot. Tonga dia navelany teo mibikeny. Biky dobola. Osiako hoe ity lehilahy ity nanam-pinoana. Fa raha tsy nanam-pinoana izy, za tsy nanam-po hoe ho tenen'ny toriteny tahaka an'izao fa rehefa nampitenen'ny fanamasina nampitenen'ny tompo hoe asa efa petranao mibikeny dia asiva makaty izy. Na ianao arange amin'ny maha olona anao
le olona makany amin'ny fivoahana mitondra beky miverina mitondra beky tonga teo mitondra beky nefa anatin'ny toriteny tsy ny fanamasina ianao miteny amin'ny raha lehilahy io hoe tenenao amin'ny raha lehilahy asivapetsana eo biky dia sivy makety ambony estrady izy tsy namerina androa fa nitenenga hoe raha lehilahy tsy fantatso ny anarana avelao eo mibeky ianao dia makanesa ety na velany teo mibeky double lasa izy niakatra ay ve raha lehilahy teo afaka mandeha finoana nandraisany hery ary io lehilahy io mandraky tia ny androany raha mahita an'izany lehilahy zany ianao olona nydrijarija be tsy haiko rehefa manao baolina ve izy amin'izosany tsy haiko na manao baolina na fa olona jerena ohatrany hoe ity ve le nitondra beky dobala tsy taka nidirany teo ny voahana satria manam-ponoana takanao izy palasa manam-ponoana takanao izy izay anisan'ny fahagaga anaky telo tamin'izay tamintsika teto tamin'ny vao sokatra ty fiangonana ity nefa nisy anankiray koa teto tamin'izany fotoana izany mihinany tompony voninahitra mbola vao nisokatra kelikely ty fiangonana ity fa atsika izay nahatadida niakatra teto mihitsy ilay lehilahy fa na voandra lehilahy rehefa miala teo izy indraisiny any bikiny dia avoaka izy nandeha fa navela teto ny biky ary izy niakatra teto mbola afaka hitsangana ihany ve zao zavatra ataoko zao izy ianao mbola afaka hitsangana ihany ve zao raha manam-ponoana ianao mbola hitsangana ny zavatra rehetra amen mbola hitsangana ny zavatra rehetra fa manam-ponoana ianao azo za maniry jesosy eo androany any ny voninahitra ao izay manam-ponoana tonga eto na izay manaraka izao fotoana izao amen tsy nitondra bikitsony zandra lehilahy zay nefa bikitopa ary raha mahita an'izany ianao tena hoe tena zany na teo fahagagana azao ny tena mahafinaritra tsy miova jesosy zay natao maly ataony androany zay natao maly ataony androany zay natao maly ataony androany zay natao maly ataony anio tsy raha pitsanao mandray fa izao ao marika toko faharoa mifakaiky faranantsika ny tenin'Andriamanitra marika toko faharoa fakitsika ny andiny voalohany tenin'Andriamanitra aminaran'i Jesosy ary no niditra tao Kapernaona indray izy rehefa afaka andro vitsivitsy dia rehefa tao an-trano izy ka dia tafangona ny maro ka tsy nisy toerana intsony na dia teny anoloan'ny varavarana azy ary izy nitory ny teny taminy ary nisy nanatona nitondra ny anankiray marary ny palesisa ho aminy izay nolanjainy efada satria tsy afaka nanakaiky azy izy noho ny abetsahan'ny vahoaka dia nanesorany tafin'ny trano nitoeran'i Jesosy ka noho nefa vosokatra dia nampidiny teo ny fandriana izay nandrin'ilay marary ny palesisa ary Jesosy noho ny nahita amin'ny finoany ireo inona ny zavatra hitan'i Jesosy inona ngony inona koa zany zavatra tokony hitan'i Jesosy androany aminao raha tia handray ianao za tsy mahita azy finoanao fa raha mpifatana fanamasina fotsiny dia izay ngamba fa ny akanjonao zao io tsy ny koleran'ny akanjonao nina zao ny koleran'ny akanjoko mena fotsy
maintso satria any aminay any lasoro raha makany ianao a dia izao daholo ny teny rehetrarehetra ao za gagada be taty dia tonga dia osaka ny kolera koa taty fa tsy fantatro fa neny jesosy vo miona aminy fotsiny ty lehilahy marary ny palesisa nantsainy efada hoentinao anatrehany tsy toy izy tsika fa voatonga eo anatrehany fotsiny le izy tonga dia inona ny zavatra hitan'i jesosy ny finoan'ireo izany hoe ilay lehilahy marary ny palesisa nanam-pinoana ny efada zay nilanja ny fandriny nanam-pinoana dia ozy jesosy voavelany elokao ny fanasitranana tsy mialohan'ny famelan-keloka izay manasitrana ny retinao rehetra izay mamela ny eloko rehetra izay manasitrana ny retinao rehetra ny famelan-keloka vao fanasitranana nefa raha vela eloko tsika ka omena ny fanasitrana rehefa tsy ao ny finoana tsy voarainao zany finoana nandraisana hery ananana zay zavatra izainao tezitra be moa ny pitsikeran'i jesosy tamin'izay fotoan'izay dia hoe nyteny ratsy io izy amin'ny mahavela heloka afa tsy raha ihany ty andriamanitra dinganitsika aneny andiny fahafolo amin'ny tenin'andriamanitra io fa mba ho fantatra reo fa ny zanak'olona manana fahefana aty ambony tany amela heloka dia lazaiko aminao hoy izy tamin'ilay marary ny palesisa andiny faraiky ambe folo mitsangana dia tao ny fandrinao ka modea any an-tranonao dia nitsangana izy ka nabe tamin'ny fandriny niaraka tamin'izay ary niala teo anatrehan'ny olona rehetra dia talanjana izy rehetra ka nakalazan'andriamanitra nanao hoe tsy mbola nahita zay toy izao izahay amena satria hitan'i jesosy ny finoany dia ozy jesosy tsy hidirantsika le kritika le hoe mpamela heloko jesosy tsy hidirantsika fa rehefa hitan'i jesosy ny finoany le mpitondra efa da sy finoany lay entina ho afahana sotranina dia niteny tamin'ilay marary ny palesisa izy satria hitan'i jesosy ny finoany nandraisany hery ananany fanasitranana sy fanafahana tonga dia niteny jesosy ahoana ozy jesosy tamin'ilay lehilahy tsangana dia dao ny fandrinao ka mandehana raha lehilahy manana finoana tonga dia nietsika hoe nitsangana tsy niteny tamin'ilay efada izy rahala efada mila fanampiana avany aminareo teny jesosy nitsangana tena tsy mahatsangana androany ianao tsy mila fanampiana avany velany fa finoanao manampy anao amen tsy nila fanampiana avany ivelany ty le fanampiana avany ivelany le nitondra azonakeo an' jesosy izy efa da fa rehefa hitan'i jesosy ny finoana dia manam-pinoana ostrany ty lehilahy ty dia nietsehan'i jesosy le finoana tao anatiny ozy jesosy hoe tsangana ianao satria manam-pinoana ostrany izy tonga dia nitsangana olona nalemy olona nitaizana paralesisa efa mataonana amam-bolana nentina tamin'ny fandriny fa ny finoana tao anatiny dia tonga dia nitenen'i jesosy hoe tsangana tonga dia nitsangana be dao ny fandrinao e be dao ny fandrina tsy haiko naraikolao natsasakilao ny fandrina nentin'ny fandrina dia andana mody e nody tsy nialamay tsy nialamay tsy mialamaina ho ah tsy mialamaina ho ah izy ireo tsy mialamaindreo ho tanteraka aminao zany androany paola scandale falas pascal falas amen tsy niantso an'izy efa da izy hoe ampitanana ibata fandrina fa ny fandrina nentin'izany tsy raikilao a tsy atsasakilao fa fandrina mety mavesatra zany mato efa da miaraka amin'izay efa mahihy
izy efa mahihiny noho ny aretina anazy azy fa le fandrina koa tena mitovitovy lanja aminy angamba fa naninona ny zakany za milaza aminao androany fa raha manana finoana ianao ny finoana andraisanao hery zay tianao ho tanteraka amin'ny fiainanao dia izao isao ny voninahitr'Andriamanitra any misy anao any dia ozony aloha tena lasa tafavoaka zalahy ohatrany tsy toerana misy azy tsony ny toerana misy azy dia tantara fotsiny sisa ny toerana misy anao marary ho sitrana dia lasa mpivavaka ho amin'ny marary mipangataka lasa tonga mpahame mpisambotra tonga mpampisambotra kivitsiketraka tonga mpampahery ny resy tonga mpandresy voafatotra lasa tonga mpanafaka vadika ny tantara vadika ny tantara no ny finoanao zay anananao amen itira lehilahy tinge lanja mifandriny no dia any trano ny akanjony tovy ny akanjontsika ao tonga teto anao tsy hoe fa ny akanjonao fa rehefa mivoaketo anao zavatra hafa nentinao mivoaketo afa amin'ny tompo le izy amen tsy niny daholo ny zanany raha ohatra nananjanaka izy na ny havany mety manakavana izy jery izy ary araiza ary izy evada izy ty milanja fandriny ty ohatra azy ohatra mahihiny nefa tena jerena ohatrohatra ny akanjony nanakaiky any izy vety ndana tenenaingana hoe ino ty ataonao tonga ny olona ino ty ataonao narin'ny olona anganao nakaiza le nilanja ny fandriny ianao nilanja ny fandriny aza matahotra nareo e aza matahotra nareo e takan'izany ianao androany takan'izany ianao androany takan'izany ianao androany amen miakina amin'inona le izy aiza raha mifatra ny finoanao amin'izao fotoana izao aiza mifatra ny finoanao fa mifatra ny finoanao ihany no amarana ho anao raha kelikely kelikely koa raha lehibe ny finoanao dia lehibe ny zavatra raisinao ny finoanao an'ny aretinify ny finoanao an'ny kansera androany ho sitrana daholo zay zavatra nikorotadotanao anatiny lasa finoanao zay mikorotanao anatin'ny tokantranonao ho sitranan'androany finoanao korotana be ny ara-bola neo tonga dia lany neo tonga dia lany tsy mahatsangandavatra le teto moa dia efa tafitatra ny farany mikorotana ny ara-bolanao marary ny ara-bola na mijeren'ilay 5 000 raha ohatran'ny marary izy finoanao ho sitrana ny ara-bolanao ianao ho sitrana ny tokantranonao ianao io sitrana ny aretinao ianao io ho sitrana ny asanao ianao io tafavoaka mpandresy amin'ny lafiny rehetra amen 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 o sambaelaska vavakatsika o misaotranao mais les scondes les femmes comme un sconde les balachons la bidi les scondes saotrany amin'ny teninao samaro les scondes les scondes la besca misaotrany amin'ny teninao misaotra les scondes la besca saotra Jesosy saotra fanamasina ny asa tao anatin'ny teny rehetra nanao niasanao ianao tafapita ny asa fanamasina baleska tafapita ny teny daola skola babababa tonga dia misaotra sady ianao nisy tamindreo olondreo narary nisy marary tonga teto sitana tao anatin'ny teny izy izay olona izay aingana miazaka zamaka ty aloha ty le olona sitana tao anatin'ny teny miazaka zaingana ianao
mba mivavaka ihanytsika mba ho lay skala dalesa sy hitanao tao anatin'ny teny miazaka zay ianao mba ho lay skanda lay fala skala balasambalabala sy hitanao tao anatin'ny teny ianao tao anatin'ny tenin'Andriamanitra ianao sitana ba lay skanda lay bababa ma les skanda lay fire lay skanda lay skamba lay skamba lay skamba lay skamba misaotra an'Andriamanitra misaotra ny fanamasina misaotra be skanda le fire le skanda le fire skamba le ianao any an-trano ankina zany teny zany ianao tao anatin'ny fotoana rehetra pela ska tsy afony aretina fa sitrany ianao be lo skanda alasalam tsy mbola marary amin'izao fotoana izao apetrao mifaritra marary azy ny tanana aingana mifaritra marary azy ny tanana ho andreto olona reto dia tao anatin'ny teny nandray fa ianao kosa izay mbola marary apetrao mifaritra marary ny tananao midina ny fanamasina midina ny afo mitsasika ny aretinao raisy ny fanamasina raisy ny afo ny fanamasina midina zany zany amin'ny anaran'i Jesosy sitana sitrana amin'ny anaran'i Jesosy raisy ny fanasitranana levina ny fifitosana miala ny fanaitainana amin'ny anaran'i Jesosy matanjambo malemy mahiratanjambo miteny mona amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo tsy miverina ntsony ianao devoly aho ambarako amin'ny anaran'i Jesosy farisy ianao le manana olonareo tokantrano apetrao nao ny tananao amin'ny anaran'i Jesosy ambarako ny devoly mitondra fikitranana ao anatin'ny tokantrano ao roako amin'ny anaran'i Jesosy mandehana miosina amin'izany tapahako fanako amin'ny anaran'i Jesosy misaotra lamina ny tokantranony ny anaran'i Jesosy vonjena ny akonana vonjena ny vatana ilay manana olana rabola ny tananao afandraisy ny tananao ohatran'ny hoe mandray ianao ohatran'ny mandray ianao ampinoana ohatran'ny mandray ianao alasa tompo misaotra ny an'ny fanomezana izay meno anay misaotra fa ny tananay dia mandray ampinoana fa izahay zao dia mpanome mpampisambotra lay fanampanakana lay ozon'ny fahatrana ozon'ny velotena sakana blokazy hoana miala amin'ny anaran'i Jesosy tsy fikorana amin'ny anaran'i Jesosy ny ozotry ny fitahina ny ozotry ny fanambinana midinao amina voatanina miasa ny tanana saotra tompo voarainay ny fitahina arabola sy fameno anay mola skarandalesa amen misaotra tompo tiaka ho an'ny tompontsika alasito aloha jiro vavim-belona kely amen ataovy tsotra fotsiny fijoroa vavim-belona todikely any amin'olona ianao voninahitra ho an'Andriamanitra zany ijoroako vavolombelona fa za tankeo maraina foa dia avy mivavaka dia manaikitra be daholo iny ilako rehetrarehetra iny dia mitaraina an'ilay zanako hoe tena marary ho azy aty ambany heloko zany fa mba tsy mity matsy ilay zanako dia mbola mitaintaina be ihany ty ambany heloko rehetra ity dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa tamin'ilay vavako pastera teo moa ilay izy niditra teto dia nataoko ka Jesosy ataovy mandray avy aminao aho fa tsy taky nidirako eto ny voako dia voninahitra ho an'Andriamanitra fa nitsahatra amin'ny fanaintainana tsy verenana rehetra ntsony amin'anaran'i Jesosy amen voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany ny jorako vavolombelona eto fa maly tontolo dia alina dia tamin'ny maraina tonga teto androany ary niditra tamin'ny valo mandrakizao mbola nanaikitra be foana ny nivo fa tamin'ny teo teny pastera teo dia nitsahatra tanteraka ny fanaintainana amen voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany fa za zany nandeha niasa tamin'ny maraina dia ohatran'ny fanina zany dia avy eo dia ohatran'ny hoe misy fanahy miteny zany hoe raha za ianao tsy mandeha mivavaka androany fa torana any am-piangonana any dia avy eo dia ozy zaho andro avy miasa tsy maintsy mandeha mivavaka dia avy eo amin'izay ako
teny an-dalana eny amin'ilay lalana eny ariako mbola hitako fanina ihany dia mijanona foana dia avy eo amin'izay andeha taty amin'izay ahako dia vakaiko tonga tetsy amin'ny vavahady tetsy amin'izay dia maniry kintana izany no maso dia mipetraka teto amin'izay ihany vao nitoroteny anomboka hitoroteny amin'izay fastera dia vao manonona fanasitranana dia tonga dia ohatrany hoe misy zavatra mialaala izany dia vita teo nitoroteny dia tavatsangana tsy verenana retina tsony amen voninahitra an'Andriamanitra nijoroako vavolombelona eto nahatongavanay teto dia nisy zavatra mivody tato amin'ny tendako ary mibahana tsy afaka nitelina tsy afaka niteny fa nandraisako ny ten'Andriamanitra teo nanasitrana azy afaka miteny tsara tsy verenana retina tsony amen voninahitra ao an'Andriamanitra nijoroako vavolombelona fa tamin'izaho vao tonga teo dia nisy zavatra nanindrona sady navesatra be tato anatin'ny foko dia tao anatin'ilay tenin'Andriamanitra teo napetsako teto amin'ny tanako ny foko dia ozy hoe tsy maintsy sitrana Jesosy mandrapatako izao teninao izao dia tao anatin'ilay tenin'Andriamanitra ilay izy reko ny ala dia maivana tsara izao tsy verenana retina tsony tapaka niosiny amen voninahitra ao an'Andriamanitra fa raha tamin'ny hiditra teto ihany koa dia tena farina be ny tratrako tena maharary be avy hatreo dia lamosiko tena misy manindrotsindrona be dia ny tenako manontolo ohatra misy mifamatopatotra izany fa tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia tena sitrana izao afaka averiko an'Andriamanitra voninahitra halleloia iteka mafan'Andriamanitsika iteka mafan'Andriamanitsika manana tupofananana Yufani fiana kutupada wamina sinane winaona na jayacha siuiza sogara imaleso yatustamina asantatu kanana Vertica demande fanatatica tu pofamanana fiana kutupo tawamina sinane finana zayana oh papa laisse ma galoga Tuizao sotra an'Andriamanitra ny amin'izay fotoana mahafinaritra izay averintsika amin'ny Jesosy rery ihany mihajo sy ny dera ary ny voninahitra fa mino aho fanahery ianao tao anatin'izany ho anao Jesosy nihaja ho anao Jesosy ny dera ny voninahitra omenanao rery ihany satria ianao rery ihany no mendrika an'izany makasitraka ray masina tsara indrindra alleluia 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 amen tia tanana mafy eo an'i Jesosy ianao tena mikafa tanana mafy fananatombiny ianao tonga teto amin'ity toeranyity androany ka zandrindra ny mamendrika loatra raha ometsika an'Andriamanitra ny dera
andaotsika hifaly a averika any le teniko tery aloha hoe any ambadibadika any mifalevanjany olona fa tsy mifaly eo amin'ny fanatrihan'andriamanitra fa ianao eto amin'ny fanatrihan'andriamanitra no mifaly a ka andao mbola ampitsika zany fideranan'andriamanitra zany a raha ohatra ka manaiky ianao a anao an'le izy ianao dia mikafa tananao an'andriamanitra ho marika fa olona tena vonina nideran'andriamanitra ianao anatin'ity fotoan'ity a mety sika nipitarika amin'ny fotoana ny fanohizana an'izany fideran'izany Vavaka fasatany varatra ilaza avoahe asaiko asa tazomna ambarako faefa tinuko amin'ny fana mandenesa zefana ilaza avoahe asaiko asa tazomna awavile panza tupu faefa tupu fazakani Vulumbelo pamarina le pamarina na nitali tamnes fitaline halam ni pena ti sai telo wan tasene na ton mama wan papate sana bisakana wan fansana pautaxe falasane hey yeah hiya katawana dalite kabana na dia malite sitam famzena hasni fandesena uvella mandaki sai se hariva bakawaise haba Easy.
Jesus Louise. Jesus Louise. Jesus Louise. Oh, 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 oh. Alleluia, teraka mafy be ho an'i Jesosy. Zasy ianao le taranaka voafidy sady zany ve ampitombo ny finoana ao anatinao Jesosy a dia andao sahadysika iravoravo amin'izany taranaka voafidy.
fiadanane fahasoavane fiadanane fahasoavane izy mandeha ambony rano izy mandeha ambony rano deo amin'ilay ny forony izy nandehandeha deo amin'ilay ny forony izy nandehandeha voalohany ny teny tety tao amin'Andriamanitra tety Andriamanitra namorona ny tany misy lanitra teo amin'ilay ny forony izy nandehandeha teo amin'ilay ny forony izy nandehandeha nofononony teny teo izy novony teo amin'ilay ny forony izy nantontony teo amin'ilay ny forony izy nantontony ampitombony aminao ane fahasoavany fiadanany alananavaviny lantalapany ny tany fiteratongo Andriamanitra mipapany ny fampanotany longony teo amin'ilay ny forony namonjay mipetabe teo amin'ilay ny forony namonjay mipetabe izy pisorona lehibe pisorona lehibe izy pisorona lehibe mpanjakany salele pisorona mandrakizay Andriamanitra manakay pisorona mandrakizay afomba ny Melkisedek teo amin'ilay ny forony namonjay mipetabe teo amin'ilay ny forony namonjay mipetabe taranaka voafide taranaka voafide voafide masopo famorony azakizaky sorona taranaka voafide taranaka voafide voafide masopo famorony azakizaky sorona tehaka mafy be ho an Jesosy ataovy mafy be ny tehakantsika voninahitra ny anarany amen. Misy tehaka mafimafy noho izany any ary za matsapa sy maharesady hoe misy orakoraka mafy noho ny teo halleluia halleluia mbola misy orakoraka mafy be satria faly ianao halleluia netsika isotra an'Andriamanitra asandrato ny tananao havanana dia asandrato ho an'Andriamanitra zany raha eo totosa somatsara tsy fotoana tamin'ny 12 ty satria teto ianao makasitraka ray masina tsara indrindra makasitraka fanamasina satria ianao teto ny asa mahery ianao ary nanolokolo sy nampitombo ny finoana tato anatinay indray satria zany ny tombonay sitraka aminao Andriamanitra makasitraka ny amin'ny fitiavanao satria tianao ho amarinina mandrakariva izay ho klasifienao anatin'ilay hoe iamarina 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 dia ho amboarinao foana ka dia makasitraka ny amin'ny fahasoavanao Jesosy makasitraka ny amin'ny fahatsaranao rehetra tamin'ity fotoana ity satria tena nino izay fa raha tena hoe nahita ny fonay ianao tena nanompo tamin'ny fonay rehetra izay androany makasitraka ray masina tsara indrindra andeha averina aminao ny aja andeha averina aminao ny dera satria ianao rery ihany no mendrika an'izany ka dia ny voninahitra sy ny saotra ny andeha atolotray izay rehetra kosa iara hiteny mafy hoe amen zay fa dia amita iny Jesosy ho an'izay mbola mitsanona dia mandrosoa mipetraka ety aloha ety